Aravona mandrakariva no anorana ny arahaba tafaraka indray anatin'ity fifanomezana hery amin'ny lalany hoe maneho fahasamifahana ity. Androany dia hojerentsika ny hoe firaisana maharitra namela mamy. Andeha ary asaiko ianao hivavaka isika hanomboana izany. Andriamanitra ray ity anay, isaoranay ianao ny amin'ny ahafahanay miaraka indray amin'ity androany ity, hijeriny amin'izany hoe firaisana taminao dia namela mamy izany. Ianao aneno hiteny aminay tsirairay avy, ary azo hery izahay ka haneho fahasamifahana amin'ny anaran'i Kristy nivavahanay. Amen. Firaisana maharitra dia namela mamy. Ny horesahantsika dia ny amin'ny voalazan'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahadimy. Andininy anankiray manome fiainana n'olona anankiray nanana firaisana naharitra kanefa namela mamy. Dia hoy ny voalaza hoe efa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy metsara velatsia izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary matoky fa ao anatinao koa izany. Rehefa jerentsika dia i Loiza no anisan'izay voatonona voalohany ao anatin'izy ity. Renibeany Timoty izany. Naneho fahasamifahana izay hita any ampita taty amin'ny taranaka ka taty amin'ny zafikeliny dia tazan'ny Paola ilay izy. Nisy nahatsiarovako ny finoana tsy metsara velatsia hoy Paola izay ao anatinao. Taizany nahitany azy tany amin'ny Loiza. Vehivavy anankiray tsy hoe manan-daza na hoe manan-tantara malaza ao amin'ny Baiboly fa ny andininy anankiray ary milaza ny momba azy mamintana dia ity ilazan'ny Paoly amin'ny Timoty hoe hitako ny mahasamihafa anao. Amin'ny hafa ity dia avy any amin'ny renibenao, nempita tao amin'ny reninao Eonika ary hita aty aminao ihany koa. Dia ny zava-misy anefa tsy teo akaikin'ny Loiza ane Paoly, tsy nahita ny fomba nitezany an'ireo taranany ane izy, fa ny finoany nefa dia natanjaka ary hita taratra taty amin'ny zafikeliny. Finoana tena izy izany, finoana velona, finoana tena niorina marina tamin'Andriamanitra izay naneho fankahirezana ary koa nitondra fifaliana satria nametraka an'izany mamy izany tamin'ny taranany. Dia ohatra ho asy ho anao izany Loiza izany hoe ao an-tokantrano azontsika ataony mampita ny fahasamifahana ho anehoana izany ny finoana, ny fahatsaran'i Kristy. Dia rehefa avy eo dia hita eny ivelany izany. Ilay fisary an-tsaina anie tsy hoe Eonika ilay zana no nahitan'ny Paoly azy, fa nipita tary amin'ilay zafikely mihitsy tany amin'ny Timoty. Mamy, fahasamifahana, niavaka mihitsy izany satria tsapa ho mafy, orina hatrany amin'ny taranaka ary. Dia ny ampirisihana asenao anatin'izany dia ilay nahitan'ny Paoly an'ilay izy, mba ho hita ety ivelany koa ny finoko sy ny finoanao. Maninona moa raha amin'ny lalako sy amin'ny lalanao ihany koa no hatsapahan'ny hafa hoe misy izany Andriamanitra izany, ary maninona moa raha amin'ny lalako sy amin'ny lalanao ihany koa mety ho fanabeazana ho mekisyoma ianao, mety tsy voatery hoe efa misy zaza tezaina na beazana zaza ianao fa ny fiarahamonina mifanena dia afaka mandray lesona avy amin'ny fifaneraserana amiko sy aminao, ary zaza ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia afaka maneho fahasamifahana mba aneho ny finoana an'Andriamanitra. Afaka ho fitaovana hiampitany finoana makany amin'ny hafa, fa indrindra ho an'izay efa mana-tokantrano. Eny isika samy ao an-tokantrano ao dia afaka mampita finoana ho fahasamifahana, ho tsapan'ny hafa dia hita taratra amin'ny ankonana manontolo ny fisian'Andriamanitra. Averina tsara fa tsy olona malaza akory na tahaka an'ireo vehivavy hafa izay manana tantara hafa maneho mihitsy hoe nanana hery i Loiza, fa hita taratra tamin'ny taranany ny finoany nefa tsy niovaova. Naneho hery miasa mangina izay nahatsapan'ny zanany niampita tamin'ny zafikeliny ny fahatsaran'Andriamanitra. Sasa ianao ihany koa hitondra fiantraikany manahoana re eo amin'ny ity tontolo misy antsika ity raha ny aorinany inona re no tsaroan'ny olona ny amin'ny fahatsarana izay avelako sy avelanao hoe nisy mamy ve ny fandalovako sy fandalovanao tamin'ity tany ity. Fa raha ho an'ny Loiza nandalo tamin'ny Eonika, hita tamin'ny Timoty, sasa ianao ihany koa andeha ho fahavolombelon'i Kristy dia aneho ny fahatsarany amin'ny fiarahako sy fiarahanao amin'ny isan'andro isan'andro, amin'ny fiainana n'izany fahavolombelona deniny ao an-trano dia hita hatrany ivelany ampahery anome fifaliana, fa indrindra koa ampita ny fanilon'ny fahazavana dia ny fitiavan'i Kristy izany. Andriamanitra anie hiasa atao anatiko sy ao anatinao dia mba hisy tahaka ny Paoly
be lehibe eo amin'ny fiarahamonina, ahita taratra eo sy aminao finoana ary ahita taratra eo amin'izay manodidina sy ianao ihany koa an'izany finoana izany izay avy amiko sy avy aminao no iampitany. Laklehany fitoerana amin'Andriamanitra, ny itombony isan'andro, ny fizarana an'izany hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy tapaka izany dia izany faharetana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany no ahafahana mamelamamy. Inona no hitan'ny olona eo aminao re? Na inona no tsapan'izao tontolo izao noho ny fisianao eto amin'ity tany ity? Inoako fa tianao raha mba ho hita ny fitiavan'Andriamanitra. Andeha ary hivavaka ho amin'izany. Andriamanitra tianay, isaoranay ny antso mba hanehoanay ny fahatsaranao hatrany hatrany. Fanirianay mba hanana finoana miorina tsara tahaka ny an'i Isaka hiampita amin'ireo taranaka ho avy. Eny ho tsapan'ireo manodidina anay ary amin'ny alalanay eny ho ahitany ny hafa ny fitiavanao ka hahatonga ny hafa hanatona anao ihany koa dia hanandrana izany hoe fitiavanao izany. Ny fanahinao masina no azo sarana aminay Andriamanitra hoe hitarika anay amin'izany dia misaotra indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavanay. Amen. Dia maniry ny fitiavan'Andriamanitra ho tsapanao sy ho tsapan'ny hafa amin'ny lalanao hatrany hatrany dia mandrapeo any indray ary.